Halleloja. Sotra an'Andriamanitra tsika mankasitraka tsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity dia matoky sy mino ary havana malala fa mahery tsara daholo ilay tsika rehetra izay tratrantsika eto amin'izao anio izao. Falibe zay miaraka aminao ary dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto amin'ity androany ity ny fiadanana tompo anefa ho amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Ranabavy aina niditra voalohany teto androany dia arabainy manokana izy arabainareo tsirairay avy zaho ihany izao nitako voalohany eto Halleloja. Céline Coulté, Aina Aimé Lovely, Berthe Sava, Virginie Andomalala, Marie-Jo, Elie Robeline, Yama, Mama Valentina, Andonirina, isitsika rehetra any ambony any izay mety ialako tsiny fa tsy hitako tsony ny anaranareo teo dia lanatsiny indrindra. Dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra matoky sy mino fa mahery tsara daholo ilay tsika rehetra izay tonga eto androany. Dia tonona amintsika fiadanana tompo matoky ary havana malala fa isika tonga eto io androany tsy lany andro ianao tsy maty antoka ianao fa tena handray herin'Andriamanitra ane handray kasika Andriamanitra isika tsirairay avy. Raha kivikivy ianao tonga eto na manana olana fomba ny olona manana olana no tonga mitady an'Andriamanitra ary ty sehatra ty dia ahafahantsika mitady an'Andriamanitra ka tsy diso lalana ianao akory fa raha heriny tediavinao dia hanafiranao ane Andriamanitra. Raha finoana ilainao hiakatra dia mpitombo ny finoanao ane Andriamanitra. Raha ozy ianao hoe tena tsisy tsirony mihitsy ty fiainana ty dia hanome anao an'izany tsiro hafakely zany ane ny filazantsara izay tolorana antsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ka dia mahereza isika rehetrarehetra Saondra Raza, Jotina Tapitasoa, Jessica Patitsy, Rasoa Malala, Amboaratsiky, isika izay mbola Naira Kiron dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia izao hivavaka isika ho andro fandaharana izao metraka izao ampelantan'Andriamanitra ka izao ampandrotsika ny rahalantsika Tojo Mikaela avy any Allemagne izy mivavaka ho an'ny fandaharana. Tahiny tompo raha Tojo. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo fotsika rehetrarehetra manaraka mivavaka am-piambenana isan'andro isan'andro dia araka hivavaka ary tsy ry Andriamanitra aranay io ray be famindrapo ray be fitiavana Andriamanitra reto indray izay efa isan'andro Andriamanitra dia efa eto Andriamanitra ohatrany tsy mety tsony Andriamanitra amin'ny fiainanay raha tsy maheno ny feonao raha tsy maheno teny fampaherezana avy aminao mandrotsorotsy anay Andriamanitra dia tenena indray Andriamanitra tenena ohatrany fanaonao isan'andro fa vonona emy izay manangila tsofina izay Andriamanitra eny ny afatra anao dia tedreo mihitsy ny lela mpanomponao izay tondra ny teninao mba tena ho zavatra roa lela Andriamanitra. Osory koa pastera mela belatra an'izany tena hipaika aty anatinay Andriamanitra ny afatra anao. Ao koa ny vavaka amin'ny firenena, ao ny vavaka rehetrarehetra Andriamanitra izay ataonay rehetrarehetra tena ny voninahitra sy naranao hira izay hidera dia ianao Andriamanitra engany tena hisandratra eto ianao Andriamanitra mila mifanatrihanao izay Andriamanitra dia ianao efa niteniko hoe na misy rona telo miankina amin'ny anarako dia voany akanay Andriamanitra efa mihoatra ny roa sy telo dia mino ny tsirairay fa eto ianao Andriamanitra miaraka aminay eto dia rakofon'ny ran'ny Jesosy Kristy masina Andriamanitra amin'ny connexion mba handeha somatsara na ny amin'ny pastera na rehetrarehetra nay tsirairay avy reto dia tena hoe tsy katsokatso fa handeha somatsara Andriamanitra hoeninay tsara afatra anao Andriamanitra izay mbola ny an-dalana Andriamanitra ianao ny aneraka ny fanahinao masina hanampy anazy dia ho tonga somatsara eto izy miaraka ifampahery eto aminay dia misaotra ilay masina tsara indrindra voninahitra dia ho anao irery sandratina dia ho anao irery ihany koa tiana ianao Andriamanitra. Halleloja. Izay mbola saton'ny vavako Andriamanitra dia ianao ny hatateraka izany amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga. Halleloja. Amen. Halleloja. Misaotra betsaka ny rahalatoditsika tao anatin'izay vavaka fanombohan'izay. Ety am-panombohana koa moa tsika dia isy ranabavitsika hijoro vavolombelona androany no fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika tsy nahandro tsony izy amin'ny alim-bavaka izay ary fijona vavolombelona be dia be tsika dia izy tena za androany hijoro vavolombelona satria nanehoana Andriamanitra ny voninahiny izany ranabavitsika izany dia anao izy mitsika fitenena amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ranabavitsika Berthe avy any Koety dia izy laza amintsika ny fahatsaran'Andriamanitra izay niseho teo amin'ny fiainana. Tahiny tompo anabavy Berthe anao ny fitenenana.
Maina na baviberta Ahitsika rehetra faly miarahabantsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Haleloia, amen. Tena fifaliana ho manokana ary ava-malala no ijoroako vavolombelona androany amintsika amin'ny alalan'izao onjam-peo aky radio vafoka fiambelana izao. Androany ry havana tena nagagahy ny fitiavan'Andriamanitra any amin'ny anaka satria ny zanako moa any Madagasikara. Dia za tiako hoe tamin'omaly rehefa nifota maraina aho rehefa manohitra ilay connexion tonga dia aretina ilay zanako no hitako teo amin'ilay mesazy ny sarin'ny zanako izay vao séroma ilay zazakely eo amin'ny 20 taona eo. Tena nalahelo ary tena nivavaka nangoalitra fa manahoan'Andriamanitra raha nanaraka izao fandarana izao anay amin'ny afikomaly dia niteny teo amin'ny commentaire hoe nanao fifadian-kanina tanatin'ny 7 andro izay nanaovantsika hetsika teo dia rava tamin'ny sabata dia tamin'omaly amin'izay ilay zanako eo amin'ny hôpitaly dia marary tena manahoana Andriamanitra dia napetraka teo amin'Andriamanitra ny fanontaniana dia napetraka teo aminy koa dia nangataka tena sitrany Jesosy fantako Andriamanitra fa tsy amelanay irery ary tena natoky an'Andriamanitra. Dia tamin'ny maraina ry havana tena nagaga satria ny faktira rehefa nivoaka tamin'ny omaly hariva anatin'ny 5 andro misesy atao séroma io zaza io mandritra ny 5 andro. Kanjo tena aleluia be tamin'ny maraina ry havana tena salama tsara izy tena nijoro tsara izy tena aleluia be ary tena efa tsy voatazona tany amin'ny hôpitaly efa tonga tany an-trano tena faly ary ava-malala tena faly ary reto namako izay miazakazaka miaraka amiko indrindra ny pastera Radonivady ny groupe rehetrarehetra ao anatin'ny groupe izay maresy ny mpitondra mbavaka tena mankasitraka nareo be dia be ary misaotra an'Andriamanitra tena namalivavaka satria nandritra ny tontolo andro tamin'ny omaly tamin'ny hariva ziska tamin'ny 3 maraina isika tsy nisy nivaha fa tena nitondra mbavaka hanio zaza io dia tandroany sitrika natsomantsara tena fagagana izy tena misaotra an'Andriamanitra dia androany dia ampahetsika rehetrarehetra naiza ary na inona ny toerana izay misy ianao ny mampiahiahy anao amin'izao fotoana izay tenenako eto amin'izao aky radio izao mampaheretsika tena ento amin'Andriamanitra ry ava-malala ny enta mavesitra izay alohantsika fa Andriamanitra tsy amelanao rery ary tena mamalivavaka raha tena finoana tena mifanantenana no angatahantsika eo aminy. Dia fifaliana ho ahy tsy haiko no hanafiny azy ao anatin'ny foko noho izany zava-dehibe izay nomen'Andriamanitra zany ary ho fampaherezako ho an'izay anaty volana na ao anatina aretina amin'izao fotoana izao fa ilay Andriamanitra any ambony no mitsinjo atsika ary tsy manaretsika dia mankasitraka atsika rehetrarehetra voninahitra ho an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana. Haleloia, amen. Haleloia, misaotra betsaka na baviberitsika tanatin'izany fijona vavolombelona zany marina tokoa zany fa tena nararina zanany etretinao zany hoe efa any amin'ny efa misy any amin'ny hôpitaly dia misy séroma reraka fa zao ny aretina ny eritretra hoe ho rerahako fa ny zavatra dininy ny reniny zaza io dia mivavaka. Haleloia, ary ny reniny zaza io dia avy ny fady ihany. Haleloia, tokony hijanona amin'ny hôpitaly ela fa nody androany. Haleloia, satria sitrana ary le aretina efa natorana hoe io no mahazo azy tsy nahazo azy. Haleloia, sitrana ny ankizy faly ny reniny faly ny mpiara-bavaka faly tsika rehetrarehetra zany ny atao fahasoavan'Andriamanitra ka dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anareo ihany koa efa misy aminareo no natonga ny video mialohan'ny hinoantsika hira aloha sy idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia manentana anao ihany araka ny fanentanana izay hitanao nanomboka teo fa amin'ny sabotsy alina izao tsika zany hoe vita ny fitandrimantsika ny sabata dia ny alina iny manomboka amin'ny 7 andro zao hatramin'ny ray maraina dia nanao alim-piderana mahafinaritra be mihitsika fiderana fotsiny tsisy akitaraina fa tena fiderana ary tsy fiderana forsaina fa vokatry ny zavatra ny anatintsika izay niseho teo amin'ny fiainantsika
dia hitondra fehezam-boninkazo fisaorana amin'andriamanitra tsika amin'io alina io a iterin'andriamanitra eto tsika ary zana netana hoe raha misy aminareo tao anatin'iny 7 andro iny a tena hoe nahita fahasoavana nareo a nahita valim-bavaka dia tsy omenao voninahitra akory ny fandarana andramoka izao na irado rakoto salama na mampionina vadiny fa omenao voninahitra kosa andriamanitra zay hitanao teto amin'izao fandarana izao namaly vavaka anao tanatin'ireny antsoantsontsika tanatin'ny 7 andro ireny a raha nipitan'ny jordana ny fiainanao raha tena nataon'andriamanitra ny tsimbadika ny fiainanao ary raha tena hoe rava teo anoloanao mihitsy nylay rindrimbe any jeriko a dia zao afaka manao video ianao tsy antery zay mazoto afaka manao video ianao a fijoroana vavolombelona anomezanao voninahitra an'andriamanitra satria zany hoe mbola tiako itoy zany fitahian'andriamanitra zany alao amin'ny voninahitra an'andriamanitra takan'ireo ankizy rehetrarehetra eo dia afaka manao video ianao fa nisy aminareo nahatonga zao fotsiny agatahako aminareo a tsy ataonareo mihoatra ny 3 minitra satria maromaro ny amin'io a dia manjary lava be ny fotoanantsika tsy mihoatra eo amin'ny 2 minitra sasany raha be indrindra 3 minitra nanaovanareo an'izay video zay ary misaotra nareo zay efa nahatonga sady efa nisy vitsivitsy zao vao raiko androany a dia makasitraka dia ho anareo zay mbola te amin'ny voninahitra an'andriamanitra aza menatra raha nandray ianareo a dia mivoninahitra andriamanitra alleloia fa sitrapon'andriamanitra ny fijona vavolombelona misaotra antsika rehetra ary dia anomboka ary tsika hieno torotentsika aorian'ny tery ty a ianababitsika aina avy eto frantsa no hitondrantsika ny tenin'andriamanitra androany a fa milohan'izay aloha dia andao tsika hieno antiry ty zay efa nadika tamintsika tamin'ny herinandro izy ty a dia andao tsika hiteny hoe za andriamanitra raha tamin'ireny adoko ireny dia anabaviberta zao teo a tsy heriny tsy tanjany tsisy ninona azony natao fa tena hoe fitiavan'andriamanitra fotsiny a no nahatonga anazy a ohatrany dao inotsika ty hoe love lifted me a ny fitiavanao andriamanitra andao a ho ataontsika zany a ataontsika zany a ho voninahitra andriamanitra izany ira mahafinaritra izany a andao ary a meno finaritra tsika rehetra Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it anoratra hira ho an'andriamanitra love tsika song for you. ilainy zao tontolo zao alleloia hira mpitiavana io alleloia Knows I'm liable to take a song from the Bible. hira hafakely vokatry ny fotsika fotsiny I'm through. zay ao anatintsika eo ny tenenatsika hoe Just sing fitiavana no misy tonany a lifted me. alleloia fitiavana no misy tonany a Lifted me. maina jesosy a eo amin'ny tsy nisy azo tsika natao tsony a dia aza dininao fa fitiavana no misy tonana anao zany nampisandratra anao ohatry ny fitiavana Everybody's looking for a way to say something nobody's saying, but that's hard to do. They're searching their mind, trying to find whatever kind way that they could say something new. teny fotsiny tsika hoe Sing alleloia lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, you know love lifted me. alleluia tsy herintsika natanjatsika ry havana tsy za ozy foany fa ny fahasoavan'andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra natoy zavantsika alleloia Love lifted me when nothing else would do. Love lifted me. Your love lifted me. amen Yes, your love lifted me. And when
hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany aritsika mino fa efanivonimboniny ianao amin'ny baiboly dia avy hatrantsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra zay raha antsika mianam-bavitsika aina avy eto Frantsa. Tany tompo iaina anao ny fitenenana. Tany tompo pastera dia tany tompo sika rehetrarehetra dia manao fiadanan'i Jesosy aho aminao sy ny ankonanao indray amin'ity hariva ity dia faly be izay ry havana raha mahita anao eto amin'izao fotoana izao mbola mangetahita tenin'Andriamanitra. Dia androany ry havana dia hitondra tenin'Andriamanitra fohy fampahirezana ho antsika tsirairay avy izay mety miatrika ady mafy amin'izao fanarahana dian'i Jesosy izao. Teny fampahirezana ho entiko amintsika androany dia hitantsika ao amin'ny Matio 10:10 andininy 4:30. Matio 10:10 andininy 4:30. Mety efa diso fantatsika ity teny ity fa napetraky ny tompo tato anatiko izany teny izany hoe misy mila fampahirezana ao na zaho koa ara dia mila fampahirezana ary isaorantsika Andriamanitra mbola manome antsika fahafahana ahafahana mamaky ny teniny, ahafahana miaina ny teniny. Dia rehefa hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 10:10 andininy 4:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho hampifandrafy olona amin'ny rainy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny ary ny vinanto vaviny amin'ny rafoza vavy ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Amen. Mazava be ry havana izany teny izany misy amintsika reto amin'izao fotoana izao tena miatrika fanenjehana, miatrika fanelikiliana, miatrika fanevadevana amin'ny teny marary isan-karazany. Noho n'inona noho ny fitiavantsika an'i Jesosy. Eto ry havana dia efa voasoratra daholo izany rehetrarehetra izany, tsy hoe vo ianao io no miaritra an'izany, tsy hoe vo amin'izao fotoana izao izany vo nisy, fa efa tranam-piandohany izany efa tamin'i Jesosy teto izany ny teny hoe tsy tonga Jesosy hitondra fiadanana fa sabatra. Ny tia ten'Andriamanitra tenena ry havana dia tsy hoe ho tonga izy dia hoe tonga dia fananiny mihitsy hoe ho ampiadiny ny ray sy ny zanaka, ho ampiadiny ny mpivady ao an-trano, ho ampiadiny ny ankonana, ho ampiadiny ny fianakaviana. Tsy hoe izay tanjon'i Jesosy ry havana, fa ny tiany tenenina eto dia izao hoe tsika rehefa manaraka an'i Jesosy rehefa tena manolo tena ho an'i Jesosy, rehefa tena manakina ny foditsika, manome ny fotoanantsika rehetra ho an'i Jesosy tena mifantoka amin'izany hoe fanomponan'Andriamanitra izany ry havana dia miteraka fanenjehana izany, miteraka tsy fifandraisana izany, miteraka fisarahana eo amin'ny samy ankonana izany. Ary Jesosy eto ry havana dia mampahery antsika hoe na inona zavatra mety atrehanao amin'izao fotoana izao, na inona teny azonao amin'izao fotoana izao, dia tiako tenena aminao tia ten'Andriamanitra amin'ny 2:30 manao hoe ary amin'izany na zovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ho ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ataoko ngamba ry havana fa ampy ho antsika izany teny izany Jesosy mihitsy ny teny hoe na iza manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, izany hoe ny fijoroanao io raha vavy io fijoroanao io raha nadahy dia miteraka fandresena ho anao. Aza le esoeso no jerena, aza le teny marary no jerevanao, fa jereo ny côté pozitifany, jereo ny zavatra tenenin'i Jesosy jereo ny zavatra mpanantenan'i Jesosy ho anao hoe raha mijoro ianao ka tena mijoro an'izany hoe filazantsara izany, tena hoe mijoro mampiseho hoe tena tian'i Jesosy ianao na inona zavatra mitranga dia mampanantena fiainana mandrakizay eo anao izy. Fa hozy izy kosa hoe fa na zovo izy no andahy ahy eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay
any an-danitra. Mampalahelo anie izany ry havana ary maro ny kristianina amin'izao fotoan'izao tena eo anivon'ny ankonany dia tsy mahasahy mijoro menatra, dia miafinafina tsy mahasana dia miteny koa raha hoe Jesosy. Tsy mahasana dia miteny koa raha hoe Jesosy no natoy izao ny fiainako. Tsy mahasana dia miteny koa raha hoe raha toy izao dia noho i Jesosy irery ihany. Tsy mahasahy fa menatra dia miafina. Kanefa Jesosy eto ry havana dia miteny hoe izay andahy azy eo anatrehan'ny olona dia ho laviny kosa. Takian Jesosy amintsika eto ry havana dia ny fijoroantsika tsara. Izany hoe na iza tsy anaiky, na iza anaiky, na iza anakana, na iza anohitra, na iza miteny anao mety hoe saika ty fivavahanao, iza miteny anao mety hoe manompo sampy ianao io, nefa ianao mahafantatra tsara fa manompo an' Jesosy. Ianao mahafantatra tsara fa Jesosy tena nanovanao, Jesosy tena nividanao tamin'ny rany ary Jesosy no nanova ny fonao io vaovao dia mahasahy ianao mijoro. Na eo anivon'izy izany, na fiarahamonina, na ankonana, na mpiara-miasa, na namana, dia sahianao mijoro ary sahianao mitondra an'izany anaran'i Jesosy izany, fa Jesosy ihany no afaka hanavitra antsika. Jesosy no nanavaka antsika ary Jesosy ihany no afaka hanome lalana hidirantsika any an-danitra. Izy no afaka miteny amin'ny ray antsika any an-danitra hoe ty tena mpanompoko, ty tena ty anaty fa ambavy anao izy hiditra ty. Dia mankahiranao mankahirantsika rehetrarehetra ry havana. Tsy fantatro zavatra atrehanao amin'izao fotoan'izao, fa raha efa natomboka ao io efa natomboka ao ny fanompona an'Andriamanitra, aza miverin-dalana intsony ianao. Aza miverin-dalana intsony ianao. Fa Paoly nge ry havana dia niteny hoe iry Paoly koa nge ry havana dia fa tratra ny fanenjehany dia efa niteny izy hoe raha teva tevainy izay ozy izy dia misaotra, raha enjehany izay ozy izy dia miaritra. Andaontsika hiteny an'izany. Andaontsika hiteny hoe raha tevatevana Jesosy dia isaotra, isaorako izany, isaorako anao izany satria matoa izany misy dia tena mijoro izany, matoa izany misy dia tena manaraka anao izany. Ary hitentsika hoe na enjeha anarany dia hiaritra satria tsy maintsy misy izany. Andaontsika hiteny amin'i Jesosy hoe hiaritra izay Jesosy na inona fanenjehana. Fa andaotsy ny zavatra eto amin'ity tany ity no mpanjintsika fa ilay valisoa antsika izay any an-danitra, ilay fiainana mandrakizay izay omeny Jesosy antsika. Dia amaranako anazy ry havana dia eo amin'ilay toko fahafolo teo ihany amin'ny 17 manao hoe izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izany hoe Jesosy ry havana tokony ho tiantsika milohan'ny zavatra rehetrarehetra, tiantsika ambonin'ny zavatra rehetrarehetra, ninona na fianakaviana io. Tsy miteny koa reto Andriamanitra hoe aza manaja ny ray aman-dreninao. Vao nitoriana teto tamintsika izany hoe manaja ny ray aman-dreninao, tena hajaintsika ny ray aman-drenintsika, tena hajaintsika ny ray aman-dreny ara-panahy, ny ray aman-dreny miteraka, ny ankonantsika. Fa kosa ry havana, eto Jesosy dia miteny hoe ny fitiavana ny fontsika dia mila atolotra ho an'i Jesosy irery ihany. Mila ho anjakain'i Jesosy irery ihany io fontsika io. Izany hoe raha misy izany ohatra hoe fianakaviana efa fantatrao, raha misy izany ohatra olona efa fantatrao tena hoe mitarika anao any amin'ny fiverenan-dalana, mitarika anao any amin'ny fahotana, mitarika anao tsy hanompo an'Andriamanitra, dia eto mila mijoro ianao, mila miteny ianao hoe ianao Jesosy no tiako, ianao Jesosy no tiako ary ny zavatra teneninao Jesosy no ankatoaviko. Fa fantatro fa izao tadidio ry havana, tadidio fa zavatra atrehanao io dia fitsapana ho anao koa io. Tadidio ry havana fa i Abrahama rehefa nangatan'Andriamanitra Isaka, zanan'izay tena tsy fony tiany, nangatan'Andriamanitra ho atao sorona dia tsy niamba-amby izy. Tsy niamba-amby izy nanome anazy, ary nefa ny fantatsika ny hafarany fa
tsy maty Andriamanitra, tsy maty Isaka, fa ina fotsiny le fankatoavana, le fitiavana tao anatiny, le fankatoavana tao anatin'ny Abrahama nijeren'Andriamanitra hoe tena tiana tokoa hoe ty olona ity, dia zao zavatra hatrehanao io dia eritrereto fotsiny hoe fitsapana ho anao io, tsy hevitra hitondra loza ho anao io fa hitondra fiadanana ho anao. Fa ny ilaina aminao fotsiny androany dia mila maharitra ianao mila tena mifikitra tsara ianao, tena mila mahafoy ny zavatra rehetrarehetra ianao ho an'i Jesosy. Fa rehefa ataonao hoe ho an'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra, afoinao ny ainao ho an'i Jesosy, afoinao ny olontianao, ny zavatra tianao rehetrarehetra, ny zavatra izay mahafinaritra anao, afoinao ny nony amin'i Jesosy. Dia aza manahy ianao fa tsy hitondra fisarahana eo amin'ny fianakavianao zany, tsy hitondra fahampitehana eo amin'ny ankonanao zany, tsy hitondra fahampitehana manodidina anao zany ry havana, raha maharitra ianao fa hitondra fiadanana, hitondra fifohazam-panahy ho an'ireo manodidina anao ireo zany ao aoriana kely ao. Fa mila mijoro tsara tsika ry havana. Dia izay ny tena Andriamanitra fihozarako amintsika androany dia mino fa naheritsika androany, mino fa samy anaiky an' Jesosy sika na amin'inona na amin'inona. Dia voninahitra ry havana dia hatolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany dia mahireza daholo tsika rehetrarehetra dia hitahian' Jesosy daholo. Halleloia, sotra betsaka ny anabavy aintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nitsika izay nentiny ho antsika izay tamin'ity androany ity. Tena teny tokony atao, tena tokony hotoriana, tokony ho hazavaina satria za taloha rehefa mijery an'ity tenin'Andriamanitra dia ahoana ro azy zany, tsy arako mihitsy zany zavatra zany. Ao anatin'izay no mbola raba Nirina Rodriguez, Linda Oni, androany vitako teto tonga soa ianao, Marie Wardashan, Emile Avlimy efa narabeko teo, Ursula Ives, Sienora Bary, Rasonantenaina, Ramananiary, Olgaran'Orso, Erika Windiska, androany koa vitako teto tahin' Jesosy miarabanareo rehetra izay vao tonga anabavy Geneviève efa hatramin'ny 2017 zany ny teto. Alleluia. Tahin' Jesosy tsika rehetra izay any ambony any izay mbola tsy hitako miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 7:7. Ary aza ataonareo fa hitondra fiadanana ambonin'ny tany fa tsy tonga hitondra fiadanana fa sambatra. Ahoana ary zany Jesosy? Fa Jesosy ve mpanakorotana? Jesosy ndray zany mamafy ady ve mitondra fikorotanana ve eto amin'ity zao tontolo zao? Ahoana ary zany Jesosy? Ahoana ary Jesosy le teninao tany amin'ny Jaona 4:17 efa fiadanako navelako anareo dia fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny famehan'izao tontolo zao any amin'ny Jaona 4:17 misy an'izany. Halleloia. Jaona 4:17, 17:20 vakitsika zany. Fiadanana navelako anareo, fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny famehan'izao tontolo zao ny fanomeko anareo. Aza malahelo no na matahotra ny fonareo, fiadanako nomeko anareo. Ahoana ary zany? Vetondray Jesosy miteny aza ataonareo hitondra fiadanana, eka marina zany ry havana marana. Ny fiadanana nomeny Jesosy ary amin'ny Jaona 4:20 dia fiadanana omeny atsika any anatitsika. Halleloia. Miditra any anatitsika, zay le fiadanana. Halleloia. Fa eto Jesosy miteny ny fiadanana any anatitsika isam-batan'olona no nameny. Fa Jesosy tsy mitondra fiadanana eto amin'ity ambonin'ny tany ity, moa le ambonin'ny tany izao tontolo izao. Tsy hoe Jesosy nitondra dia fiadanana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona kasitrahana no tenin'Andriamanitra. Ka eto amin'ity tany, eto ambonin'ity tany ity dia misy ny ratsy, misy ny tsara. Tsy hoe tsika ny tsara na tsika ny ratsy, fa ny tiana tenena amin'izany dia misy ny momba an'Andriamanitra, misy ny manohatra an'Andriamanitra. Reo ihany no famaritan'Andriamanitra ny olona tsara sy ny ratsy. Dia ny zanak'Israely izay taranaka voafidy, ilay manao an'Andriamanitra ho rainy ary ataon'Andriamanitra ho zanany, sy ny firenena jentilisa izay tsy manana an'Andriamanitra. Izay olona tia an'Andriamanitra, izay olona mivavaka, izay tia dia mitandrina ny didiko ny ten'Andriamanitra, ny porofom-pitiavana andrasan'Andriamanitra amintsika dia tsotra. Tandremantsika ve izay ny teneniny. Ka eto amin'ity ambonin'ny tany ity tsy ny olona rehetra no hitandrina ny didin'Andriamanitra,
eto ambony ty tany ty a misy loha ny ate, misy loha zany ny tsy mivavaka, misy indray a manonona ny anaran'Andriamanitra fa manompo sampy, misy ndray koa ny mivavaka ihany fa misabaka sady atony ny ary sady manota no mivavaka, misy ndray koa no mivavaka te mivavaka fa efa nangatsika, de ao ndray koa ilay reo mivavaka de isan'andro isan'andro katsaka ny tavan'Andriamanitra manadio ny filambany amin'ny raha ny zanak'ondry isan'andro. Alleloia. Ka zay mba tonga le Jesosy tsy mitondra fiadanana ho an'ny olona rehetrarehetra, sabatra ny netiny teto, zany hoe misy zavatra mampifandrafy eo de zao ihainantsika zao zavatra ihainantsika zao nge angamba zay vao nisy fanenjena mpivavaka, ny mpivavaka nge fanenjena foana hatramin'izay, ny finoana kristiana nge fanenjena foana hatramin'izay, hatramin'izao za zao fa tena gaga sy faly mihitsy fa misy olona tsy fiangonana tsika anabavy Sila, tsy fiangonana tsika, fiangonana kristiana ary raha zay no mety mahalaza azy angamba hoe fiaraha-mivavaka kristiana eto fa tsy fiangonana eto fa arak'izao hitanao zao raha teto anao tamin'ny fakomaly de nisy teny teto taberna kely ty fa tsy fiangonana en ligne eto ny zavatra ataontsika. Alleloia. Fiangonana amin'ny FB, fiangonana kristiana mantantsika ina fononareo de finoana kristiana io tandremo tena hoe finoana de finoana andramoka izao a, ny finoantsika de finoana kristiana. Alleloia. Mivavaka amin'ny Jehovahandriamanitra Jesosy zanany a ary mino ny fanahin'ny masina ary mamaky ny baiboly testameta taloha testameta vaovao, manao zay tiany ary tsy manao zay tsy tiany. mety mahavaly an'izay ngambany a izay zavatra izay, tondra sabatra Jesosy. Ny atao hoe sabatra ny fanahy de tenin'Andriamanitra de mahavariana fa mampifanditra io tenin'Andriamanitra io, mampifanditra io fa ianao na iza mifanditra aminao na iza mifanditra aminao eto ny tenin'Andriamanitra, io ny sabatra ao io. Lera rehetra mifandany aminao de ho resinao lahatra ary ny fihediana rehetra zay voaforonao de tsisy ambininy raha eny aminao ny sabatra, ka eo de tsy maintsy misy tsy fiadanana ozy Jesosy fa sabatra de azavaina eo le izy zao ny dikan'ilay zay teny zay, zao ny dikan'izay teny zay fa tonga ampifandrafy olona, ampifandrafy ozy ny le zany ve ny Jesosy nareo mampifandrafy olona fa tsy mba mampifankaty olona. Ahoana marina ty Jesosy tsika mampifandrafy olona ty rehavana malala, ahoana mampahitanareo an Jesosy nefa tena Jesosy mihitsy ny teny an'io, io tsy hoe nisy namorona fa Jesosy mihitsy ny teny an'io fa tonga izy ampifandrafy olona amin'ny rainy, ny zanaka vavy amin'ny reniny, ny vinato vavy amin'ny rafozany vavy, io indray aloha de tena efa jerena mihitsy io. Taberna kely fa tsy tamberina, fa tamberina kely ndray de ohatran'ny hoe misy le rétro le hira taloha reny manao hira tamberina manao tsiaro na tadidy, taberina kely fa tsy tamberina kely, diso tsipelina fa tsy maninona akory zany fa fampatsivana fotsiny. De mahavarina koa havana noho n'le sabatra zany, noho n'le tenin'Andriamanitra zany de mahavarina fa lasa mifandrafy amin'ny rainy ny olona, noho le tenin'Andriamanitra de lasa mifandrafy amin'ny reniny ny zanaka vaviny. Finato vavy sy rafozana moa de iny de efa mahavarina fa na tsy amin'ny tenin'Andriamanitra ohatry ny efa ohatry mifandrafy ihany reo indraindray fa ary ny ankonan'ny olona ihany ny fahavalony, mahavarina zany le havana malala. Halleloia. Ny fianakavian'ny olona any ozy izy a no fahavalo. Ahoana zany Jesosy de nefa de zao ry havana tena marina zany satria tsika nge mahita ary zavatra ty tsy misitona sain'ny olona, be de be ny olona no resaka politika de lasa tsy mifankahazo ny fianakaviany, tena be de be zany.
be dehibe zany. Nisy tantara raha taditsika ny tantara le atao hoe nord sud. Tantara tena nisy izy io. Tamitsika mbola zay mbola kely nandeha zany nord sud zany tamin'ny télé lavalava zay film zay. Izay ny fanandrinan'ny tavaratra sy ny tatsinana ny tatsimo tany États-Unis. Isika nisy le fianakaviana anankiray voatery tsy maintsy ny saraka. Satria ny saraka ny toerana misy azy ireo, ny saraka ny fanjakana nisy azy ireo. Ary rehefa tsara be zay tantara zay menao fa efa nahita nareo nord sud. Nafinaritra. Ry Patrick Swayze sy ny Swayze rehetrarehetra iny raha azy raha tsy diso. De voatery tsy maintsy ny saraka noho ninona zareo mifankatia ko mpianakavy. Fa tsy maintsy voatery ny saraka ary nisy fotoana tena samy mpitaritafy de tsy maintsy niady. Ampahany zay film zay sady nafinaritra nijery azy. No ny resaka ara-panjakana, resaka politika sy ny sisa de misarabazana ny olona. Satria misy hevitra tsy tian'ny olona tsy eken'ny olona hoe zao marina, zao marina, nenareo tsy mandeha, nenay ohatr'izao, nenareo tsy makaty, ne zao. De saro-piaro ny olona. Indrindra fa resaka politika io. Halleloja. Napahaviro tsy laka zay vao teto kosa. Zay keny tsy nahafantarany an'le izy tahin Jesosy ianao falibe zay mahita anao raha vekiva teto anao vitako teto zany io tsy lava tsy mety tsy anao zany. Isaky ny amin'ny sivolotsika eto foana. Lahady hatramin'ny zoma. Halleloja. Fa fotoan-dehibe koa tsika miavaka amin'ny sabatalina misy entina de tsy misy isaky ny tsy misy arisanandro isaky ny sabotsy. De zao, halleloja. Tena ny olona rehefa hiaro ny heviny zay, fa tena marina zany. Na misy fotoana zay na zay ohatra hoe mpianakavy, na mpiavana, misy fotoana tsy mitovy ny hevitra de rehefa mba miara misakafo tsy hoe miady, tsy hoe miady tontolo fa miady hevitra de fananianina. Ny sasany tiany atsy, ny sasany tiany aroa, de misy hevitra, de samy miaro ny heviny ake, de samy tsy manaiky diso ange. Fa misy olona raha mety mino fa nahita an'izany ianao, mpianakavy tena tonga de misarabazana mihitsy noho ninona, noho ny resaka politika. Misarabazana nefa le olona le iadivan-drareo ary tsy mahafantatra anazy kory. Aza mba miady fianakaviana, aza mba miady amin'ny resaka politika zany raha vana malala. Fa zao ny zavatra marina. Politika aza riavana, filoham-pirenena aza riavana, vitan'ny olona no misarabazana, hiaro an'iny olona iny, hiaro ny fodi-kevitry ny olona iny, hiaro ny heviny. Jesosy efa nametraka finoana tena kristianina. Isika mahatonga antsika hoe finoana kristianina dia tsika mpianatry Kristy. Tsika le tempoly natsangan'i Jesosy Kristy. Tsika kristianina. Zay ataon'i Jesosy ny ataontsika. Ny fisainan'i Jesosy ny fisainantsika. Fitenin'i Jesosy ny fitenintsika. Fitafin'i Jesosy ny fitafintsika. Finan'i Jesosy ny finantsika. Tsika finoana kristianina. Halleloja. Halleloja. Ary za mitenonao zavatra rehetra ataontsika eto. Ao amin'ny baiboly atao ny hitanao an'izany. Halleloja. Anao zany misy zavatra hitanao ataonay, ataontsika eto. Randrano no vao tonga eto. Raha mahita anabavy eto anao misaron-doha, dia satria misaron-doha ny kristianina rehefa mivavaka na maminany ny vehivavy. Zavatra rehetra eto zany. Eto dia misy sabatra izay nentin'i Jesosy. Dia tsy inona zany fa ny fampianaran'i Jesosy. Izay teneniny aoriana ange zany e. Fakiko dingaiko izay aloha dia veronao amin'ny andiny fafito am'tepolo andiny fefapolo hoe izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Zany hoe miainga avy any amin'ilay naniraka any amin'ilay Andriamanitra mihitsy zany io zavatra io. Raha mandray an' Jesosy zany tsika. Tsy hoe Jesosy ny raisitsika. Aza diso hevitritsika. Hoe za tsy mahalala an'Andriamanitra, zany Jehova zany tsony, fa ny antsika Jesosy. Dia diso hevitritsika. Fa rehefa mandray an' Jesosy ianao, dia mandray izay naniraka azy. Iza moa naniraka an' Jesosy? Ny rainy. Dia Jehovah-Andriamanitra no naniraka an' Jesosy. Iza moa i Jehovah-Andriamanitra io? I Jehovah-Andriamanitra io nanao any Adama sy Eva. Io no naniraka ny Noa. Io no naniraka ny Mosesy. Io no nitsodranao ny Abrahama. Io no nitahan'i Davida. Io no nitahan'i Solomona. Io mbola tonga hatraty amintsika. No ny amin'i Jesosy dia ninon'ilay tandapa Etiopiana, ninon'ireo hafa firenena rehetra. Ireo jentilisa izay nandray an' Jesosy tamin'ny andron'ny Petera, tamin'ny andron'ny apôstôly,
dia io tongatra ty amintsika io. Halleloia. Ny olana dia zao. Rehefa nametraka Jesosy hoe zao ity fampianarana. Ity amafisiko ny tenenin'ny raiko. Tsy tonga andrava hozy Jesosy fa tonga anatanteraka. Dia inona tokoa moa fa ny zavatra rehetra izay nafaran'Andriamanitra nampitondrainy amin'ny Mosesy, tandremany taty aoriana, tandremany taty aoriana, dia natsangany Jesosy. Tsy namotika izy fa vome namafisiny. Zao ny olana ravana malala. Eo ilay tonga ny fifandrafiana. Satria zao ny antony, niara-ny aingana tamin'ny finoana kristianina, tadiditsika tsara, nisy lehilahy anankiroa, samy Simona izy ireo. Ny ray Simona mpanao fahagagana, ny ray Simona Petera, any amin'ny Asan'ny Apôstôly misy an'izany. Ny ray Simona mpanao fahagagana, mpanao mazia zany ratsorina. Ny ray Simona Petera. Samy nahay fahagagana ireo, samy nanasitrana olona ireo. Fa ny nampiavaka azy, i Petera nitory ny fiainana mandrakizay izay nangatahan'ilay Simona anankiray mba homeo anazy zany, fa tsy nananany. Dia niara-niainga. Dia fantatsika tsara fa ny devoly dia manao izay anohatra an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny zavatra ngeza. Dia tiany devoly ho toerina sy ho defian'Andriamanitra. Ny zavatra niara-niainga amin'izay teo. Ny olana dia izao. Nanomboka tany aloha tany dia nisy zavatra niainga paralèle, izany hoe niara-mizotra. Fa saingy io baiboly ihany ny aingana. Dia nanomboka nisy ny vily ary nitondra ny olona ny vily. Fa tia mbola nijanona ho tenin'Andriamanitra foana. Ity koa tenin'Andriamanitra fa efa nivily. Jesosy nametraka sabatra eo amin'ny fiainantsika. Maninona moa no lasa mifandrafy ny rainy sy ny zanany? Za zao tsy jeroko vavolombelona aminao. Fa za zao manoratra nabavy antra nefa mbola tsy voavakiko moa. Halleloia. Dia ohatra teneniko anao zao, Jesosy ngerana tena ny filazantsara tena mampifandrafy ary zavatra mahavariana dia io andiny fahina amin'ny telopolo mihitsy tanteraka hoe niankonan'ny olona ihany ny fahavalony. Mahavariana fa tsy dadarabe tso zao no contre mpanompon'Andriamanitra. Eo amin'ny fivavaka io zany olona samy mivavaka ihany zao ny tena dadarabe zany efa tsy dia tia alalan'izany izy. Tsy vitsy zany dadarabe. Atsika koa raha hoe diso lany fotoana ihany tsika raha hoe misy dadarabe dia hiady hevitra ka izy efa maha dadarabe azy mety efa tia mitazomy mitory fotsiny ianao amin'ny fotoana ahenony an'iny dia fanamasina ny kasika azy. Fa za zany tsy mba mankasitraka an'izany mihitsy dia hanao débat inona. Indray manompo sampy, indray mivavaka. Dia débat atao inona ary zany io. Le mpanompo sampy tsy horesiko lahatra mihitsy andao mba hivavaka. Za koa tsy horesiny lahatra mihitsy andao hanompo sampy. Dia fotoana lany zany ry havana manala le débat zany alao mitory ohatran'izao ataontsika izao dia misy ny mandray, misy ny tsy mandray. Fa ny olana dia izao, tsy maintsy tonga ihany ilay fifandrafesana. Za zao ohatra teneniko anao, amin'ny fianakaviana rehetrarehetra ho hatrany amin'ny raitapo aminay sy mampionina, hatrany amin'ny kozainkozina mety misy mihaino eto ry zareo, dia tsy maninona zany satria tsy hoe zavatra miteny ratsy isika miteny an'izany, izay zava marina. Ny fianakaviako, ny raitapo amiko, ny ray aman-dreniko, ny raitapo amin'ny mampionina, samy efa tsisy ray aman-dreny intsony na ny reniko mbola velona, sorako an'Andriamanitra. Hatramin'ny cousin, cousine rehetrarehetra, tonton, tantine rehetrarehetra, dia teneniko anao, izay mivady reto ihany no mivavaka sabata ohatr'izao. Izay mivady ireo ihany. Misy rahavavy mampionina anankiray. Sy izany hoe tsy mihinana zava-padiny.
ohatran'ireo zavatra totorianay aminareo reo anareo raiky amin'ny fitopolo mipotra roa amin'ny fitopolo reo tsy misy havanay akaiky nareo naray ary tsisy tsy misy nareo ary mbola mba misy hoe ry anabavy iza ry anabavy jenirabary de hitatsika eo ry anabavy senirabary zanany misy koa tohatrohatr' zany mpiavanavana eto sambatra nareo fa nareo mbola tsy misy hatreto ny antony de zao zay taloha mivavaka tany amin'nisy anay fa rehefa natsapa hoe ozy foana ny reniko tamin'izany vanoko hoe vavaka sabata tarangery havana tamin'izany fa tena lazaiko anao marimariny tena ohatrin'ireny hoe lasa nandeha nanompo sampo sa namono teny reny zay mivady tena taitra ny olona fa maninona zay efa mivavaka sabata iny tamin'izao roany ary nafenina miteny sabata zany taloha ianao azagaga raha misy tena zany amin'olona to de ohatrin'ny veron'olona fa ohatrin'ny hoe misy arety mifindra ianao itsoahany io tsy azoko tena tsy azoko fa zao io le sabatra ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra io sabatra io le sabatra mampifanditra io tsy haiko hoe aiza ho aiza am'izany tokoa moa zany ravana no matezitra hoe zay lasa mivavaka sabata zay rehefa mba sabata zay de mba tsy afaka zay rehefa mba misy événement fa zay mba mivavaka zay tontolon'ny andro ny zavatra mahavariana sabata daholo am'izay ny atao ny fivoriana ohatra tsy anomezatsiny any izy am'voaloha satria zavatra tsy mahazatra hoe ahoana ary zany nefa ravana de zay natsapa tena reraka avy tany am'izay ozy ny reniko rehefa afatra osy zay fa afaka tamin'ny olona zay tam'izany miverena am'izay ary ety verina izy verina any am'le taloha zany de zay mantsy anazy hoe mama tsy possible satria nahoana ka tany ohatran'ireny zao ty tsotry reny ahoana ny iverenako any tatia nahita Jesosy tonga de niasa teo amin'ny fiainako tonga de ary nahavariana fa io Jesosy io rehefa fanaina tamiko ny fibebahana aloha ny tonga tamiko voalohany angeravana taloha tena nanana ny ditrako ary hitan'ny olona rehetra zany fa mahavariana de zao raha ohatra ianao zao taloha misy cousin aketo misy cousine aketo misy nama aketo mihaino an'izao fandarana zao mahafantatra fa za de olona tena animateur any anatin'ny fianakaviana sy anatin'ny namana any za mitarika isotro toka ato fena sapaty zany za tena hoe tena fa fantatry ny olona fa mivavaka tam'izany fa tsisy olana mihitsy tsisy olana fa avy eo am'izay ianao hiteny hoe za tsy hanao an'ireny tsony za koa mivavaka manomboka zao fa teneko anao fa tena mangina ny tanàna aiza daholy ahoana moa no mampifandrafy le izy za zao manana koza manana kozinina be deabe de misy fiaraha-mifaly de ahoana le fomba fitrangan'le fifandrafiana tsy hoe mifagnome totondry fandrafy zany de tsy zay le izy fa misy zavatra mifanohatra am'izay ohatry ny lasa fampisitaka ho azy satria zao ry zareo lasa kamo miantso anao hoe andao mba hanao fety satria ianao tonga ao zay rehetra ataona ohatra tsy mety aminao tsoy satria ay zany atalany reto akizy reto ohatra zany de gene ny olona eo ianao koa nefany tsy mety aminao tsoy koa andao mba handiha tsika mandiha fa am'le mandiha am'le tsizy le zavatra mandiha ahoana moa reavana tsy sy ny fifandrafiana am'izany zay nge le fisehoan'le fifandrafiana zay nge le fisehoan'ny fifandrafiana reavana malala tonga ho azy le izy misy zavatra tsy mihoana tsony de tonga ho azy inona nefa mahatonga an'le izy lasa tsy mihoana tsony
satria zay efa nandray an Jesosy. Misy zavatra nataonay taloha fa tsy ataonay intsony zao. Misy zavatra nohaninay taloha tsy hohaninay intsony zao. Satria nahoana? Satria nanomboka nandinika ny Baiboly zay. Haika le zavatra ohatr'izao tsy mety. Soa ihany Andriamanitra ianao fa Andriamanitra tsy nijery ny andro tsy fahalalana. Be dia be mpivady ohatr'izany. Misy pastera namanay nanomboka nivavaka izy. Mpivady ohatr'izany, tena mpivady. Dia nanomboka nisy olana andralahy dia nahita fiangonana nampahery azy tany. Dia nanomboka nahazo aim-panahy ary izy tokoa nahazo nahazoany valim-bavaka. Ohatranay izao. Tamin'ny zavatra ohatr'izao, finoana ohatr'izao no nahazoana valim-bavaka na toy izao anay mandrakity ny androany. Izany mba tonga ilay entiko mba hitarika anareo amin'izany tao anatin'ny taona maromaro izao. 410 taona izao ny tsy nitsaharanay mivady ny teny. Halleloja. Mety raha nabavy sy lana mivavaka alahady ianao navavaka sabotsy fa ny sabotsy andro namasin'Andriamanitra dia tsika ilay atao hoe mitandra ny andro sabaty dia parivy andro sika eto mivavaka fotsiny. Mivavaka foana mahafinaritra be. Lahady na latsinainy na talata na larobia rehefa manam-potoana moa ianao hivavahana parivan'ny andro. Atao ahoana tsara zany. Ndry anabavy Irisila mahafinaritra anay iry mamaky an'izany teninao zany. Fa aloha tsy hamaky an'intsony fa aloha hifantokato. Dia izao ny zavatra tranga izy mivady dia nanomboka resy lahatra ny rahalahy hoe tena zava-padinona ilay zavatra ohatr'izao. Fa nanaovan'ilay vadiny anazy. Fa ome iny foana amin'izay nataony loaka. Dia inona nataon'ilay rahalahy? Rehefa tsinona dia mijanona hatramin'izay inona tsy nanino. Dia vary maina no hanina. Fifandrafiana ange zany e. Inona moa ry havana ny zavatra mitranga ao anatin'izany? Satria ny sabatra nentin'Andriamanitra teo. Azao vao eo mihitsy. Iara-nitotona tamin'ity toriteny ity koa ilay izy fa mahavariana anahy. Azao sendra nihaino teo. Tena sendra tapatotona misy fotoana efa mba avy miasa iny anomana toriteny dia mba mijerijery kely inona vaovao tamin'ny Facebook androany. Dia totona tamina toritenina rahalahy anankiray izay pastera. Za moa tsy dia tena mihaino ny toriteny izy satria ohatrany tsy dia maharesy lahatra. Fa nahataitra be anazy zavatra teneniny androany. Zao ny zavatra nyteneniny. Reo izy izy Manao tsara moa ilay zavatra nyteneniny teo. Zao mihitsy zavatra teneniny nataitra anahy. Nareo vavaka sabotsy reo izy nareo mitandrina andro sabaty reo tsy mahalala fa tsy zavatra anankiroa. Mety misy aminareo kely an'izany toriteny izany androany. Misy aminareo vavaka sabaty reo tsy mahay afa-tsy zavatra roa. Alleloia dia amainina dia mirokoraka fa tsisy nina fantatry tsy dia misy zavatra fantatritsika zany fa mirokoraka fotsiny tsika dia alleloia amainina dia zay taitra kely aloha ny haino an'ilay izy. Hoana loha zany. Reo izy tsy mahay afa-tsy zavatra roa dia mirokoraka eo fa tsisy nina raisinareo kory. Aiva eo amo. Dia fanontania zany apetrako aminao. Mahatonga fifandrafiana ve zany sa tsy mahatonga? Ina moa ilay fifandrafiana? Zay zao ny fahitany azy dia tsy menan-tsiny izy efa zay ny fahitany anazy. Fa tsy zay nefa ny zavatra marina. Ny anay tsy alleloia sy amainina ihany ny fantatray fa iainanay koa ny alleloia sy amainina ary tanteraka amin'ny fiainanay. Ary zay tsy mitory zavatra nefa tsy iainanay kory. Fa zay rehefa mitory zavatra dia iainanay ary metraka aty anatin'ny aty fanahinay mihitsy. Ary raha teo mba fandinihako azy ity dia ny olona mitandrina andro sabato ohatrany mba mandinika kokoa tenin'Andriamanitra raha tsy diso aveza daholo moa zao rehefa fivavahana firon'olona le misy zavatra mahagaga be dia be reo ohatra. Ao anaty olona misy any iray anina tsona anara'ilay olona. Ino tokoa ilay olona? Dia teniteneneo mba ianao ohatr'izao marina mihitsy zany. Ianao ohatr'izao dia mirakoraka amin'ilay mpanompon'Andriamanitra io zany olona. Aveza zany zao ireny zavatra ireny tsy avy amin'ny olona mitandrina andro sabaty ireny. Satria ny olona mitandrina andro sabaty dia maninona? Tsy mainka mamaky Baiboly, avita Baiboly fa nandiny soratra masina iray. Inona moa ny antony tsy hinanana zava-padina ohatra? Dia zay raha anontanianao an'izany very sy rehetrarehetra menanao. Efa nidinihany io hatramin'ny zavatra kely indrindra ijoroan'ny olona mitandrina andro sabata pastera dia sahako miteny anao fa voadinika izany. Alleloia.
de fantania zany napetrako aminao za kory tsy hoe tezitra tany paster fa samy manana teny fa ahoana moa tsy fampifandrafy am'izany zao ry havana malala tadidiko mihitsy zay taloha ary io savatra io de zao eo amy zavatra eo rona telo andro sabata zava-padina fahamasinana eo no miodikodina io savatra io ary eo ny somary tonga de tsy tatin'ny olona eo tonga de mampangididy sofina ny olona raha vo mitenina sabata tsy mihinan-kisoa aza mampataloha vehivavy eo foana miodikodina eo tsy any am'resaka manompo samba iny efa fa eo foana tadidiko zay taloha enoretinao ty zavatra teny amiko ty zay taloha mitory-teny mandeha mitory-teny mandeha mitory-teny zay de amina radio de re radio reo pastera mitandra ny andro lahady de zao mba zavatra teniko anao ty zavatra ty hatram'izao mbola misy zany zao ny condition rehefa alohan'ny hitory-teny am'zany radio zany tsy radio iray saika izy rehetrarehetra tsy azo atao miteny hoe sabata de tsy azo atao no mitory resaka hoe tsy mihinan-kisoa mitandrina andro zao tsy azo tenenina ao anatin'izany studio zany ny andro sabata ny resaka sabata satria zao ny tenenina hoe ato tsy ohatr'izany raha vo miresaka an'izay nareo de tsy mety ka tsy mety misy fotoana tafateny tampoka tamin'ny mbola vo mianatra mitory teny tampoka to de tapahandrareo to de tapaka io fandary io ahoana moa tsy ampifandrafy am'izany ry havana malala savy araka le zavatra miseho am'izao fotoana zao hoe pirana daholo tsika fa tsara ny lalàna mahay miara-monina de mitambatra daholo am'izay de eo nefa le teneniko anao hoe sambatra jesosy tonga ampifandrafy sao de adinitsika zany za ry havana malala tena teneniko anao misy raha tsika eto am'fandarana eto tsika eto ny olona rehetra fa isika de misy zavatra ajoro misy fahamarinana efa rava de isika mba irahan'andriamanitra mpampijoro an'izany hitambatra amin'ny olona tsika raha teo moa tsy de misy hoe hitambatra amin'iza fa za zany miteny anareo voasoratra io fa misy zavatra tokony misy zavatra napetraky tsy ampifandrafy ny olona io tsy hoe hifandrafy anao box fa ahoana mo ry havana ny tsy tenenanao momba zany izy le pastera teo nareo ozy izy tena lisa vo eo tamin'ny riva tenena zany tsy hoe tele pastera nareo ozy izy ny tena anarana fiangonana mihitsy moa izy zay somary ohatrany hoe tsy de mety any le izy pastera teneny le anarana fiangonana ngeza be nareo ozy izy mieritreritra hoe zareo zao izy tsy mihinan-kisoa efa kery zareo ka ho any amin'ny elo ihany tena ahoana mo ry havana tsy ampifandrafy am'izany etafa izy izy fampianaran-diso de eo fampianaran-diso zany tsika zao misy miteny fampianaran-diso de tsika koa zao miteny hoe misy fampianaran-diso be de be fampianaran-diso be de be tsy misy an'izany hoe jesosy atsoinao amin'ny telefona zany de mety eny fampianaran-diso zany tsy misy an'izany hoe mpanompon'andriamanitra de tena iakofany zany tena hoe tena ohatrin'ireny tena mandany le mpanompo fampianaran-diso ke reny tsy misy an'izany hoe fotoam-bavaka de ataon'ny ampitoerana tsara be de tsy maintsy mandoha vola be vo miditra ao andaovana ny frehana roplanina sy ny karama le mpanompon'andriamanitra manandanja be ho avy eo fampianaran-diso ake zany ny mivarotra tory-teny fampianaran-diso ake zany fampianaran-diso zany ry havana malala manana secret zao ohatra hoe iadivantsika amin'ny iadivana amin'ny devoly zany ohatra de za te teny aminao raha hiteny aminareo zao hoe sao ny ataotsika mba hapotika ny devoly de io zay mantsy anareo hoe fa zao anofatrano mihitsy ny aloha de rehefa tonga anareo meko anareo le solution le voanareo amin'izy jesosy ve mbola niteny tamin'ny olona hoe nisy olona voafatotra sy ny sisa to de hoe jesosy hoe zao averako nareo voafatotra eo fantatro ny mahafaka an'io andao tsika arianatsina kokali de mitondra an'izao nareo fampianaran-diso ake io mantsy samy afaka miteny ty fampianaran-diso ny analarado fampianaran-diso zao sapaty zany tsisy tsony ny sisisa sy ny sisa fampianaran-diso afaka miteny mihitsy nitsika hoe nareo fampianaran-diso fa zay koa afaka miteny fa fampianaran-diso ary io de zao ny tenin'andriamanitra no itsaratsika rehetrarehetra ary tsika de ho adinina amin'ny zavatra zay tenentsika ohatra zany zao nareo reo nareo zao nareo zao ohatra zao za hiteny anareo hoe
fivarotana toriteny orana bavy Jacqueline nandry Jesosy hoe mivarotra toriteny zay fotsiny no zavatra tiako tenenina anareo tsika tsy mivarotra toriteny zay fotsiny amin'ny mahafinoana kristiana antsika zay nataony Jesosy dia nataontsika na dia ataoko azy amin'izao andro farany zao hoe mandreraka ny mpino zany ianao i Paoly Angerevana ka tena nyteniny tamin'ny mpino mihitsy oka izay satria nitohanan'ny olona Paoly dia hitan'ny Paoly nefa sahirana ny olona raha ohatra ka le hoe Eli mpaminany na Elisa izay efa nisy olona manano tena teo dia ny kely nananany no narainy misy fotoana izan'Andriamanitra toetra amin'izany tsika fa tsy hoe isaka mahita olona sahirana ianao dia ndao ihany iza le koba kely iza le koba kely iza le koba kely dia tandremo halleloia ahoana moa ry havana tsy ampifandrafy amin'izany zavatra zany dia jerenao tsara misy zavatra miseho zao amin'izao fotoana izao dia miezaka mikambana ny olona dia zay tsy mikambana hoe le manenjika zay tsy mikambana hoe zany le etretinao fotsiny Jesosy tsy mety tsara velatsy zany rehefa niditra nitokevaka izika any amin'ny Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 andika 13 ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo an-kianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatra ny mpankary vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala dia hoy izy taminy voasoratra hoe ny tranoko atao trano fivavahana fa inareo kosa manao azo zony firen'ny Jiola reo olona nifanerasera tamin'i Jesosy reo olona mifankafantatra amin'i Jesosy ngefa olona pakeo ohatry ianao zany mpakao amin'ny tranopokon'olona anankiray dia pakao foana ianao dia reo olona reo eo dia mifampiarahaba aminao izy na Jesosy ahoana daholo ra salama fa rehefa tonga ny fotoana nanao zavatra tsy nety nazeran'i Jesosy ka tsisy hoaizany ty voromailala kely ty mafalely kely hoy tenin'Andriamanitra ahoana toy ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ilay nivakitsika teo le Matthieu nivakiny anabaviana teo Matthieu 7:20 hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay tiany rainy mihoatra noho ny fitiavany na ny reniny dia tsy mendrika ho ary izay itiany zanalana ny zanavavy mihoatra noho ny fitiavany dia tsy mendrika ho neny Jesosy dia tsotra mikitikitika an'Andriamanitra tsy mety aminy dia narotany ary io zavatra io elan'ny olona rehetrarehetra eo amin'izao betsaka ny miala amin'ny zavatra io hoe raha tsy toetra ve Jesosy tsy raha tsy toetra Jesosy nanjeran'ireo latabatra eo satria toerana tsy tokony ho eo reo tsy sitrapon'Andriamanitra ireo be dia be nge raha manjary mitoro sitrapon'Andriamanitra be dia be voakitika na nareo mpijery tsotra misy havana nge voakitika amin'izany misy havana nge voateny anatin'ny toroteniteny eto fa tsy fantatra fotsy havana izy na olona akaiky anay na namanay voateny sy voatsindro amin'ny zavatra zay toriana eto fa rehefa hoe azerany latabatra dia azerany latabatra zay le sabatra zay le fifandrafiana satria Andriamanitra tiatsika noho ny raintsika sy ny renitsika io mantsy le izy hoe manajany ray sy ny reninareo manaja ny ray aman-dreny isika fa raha izy fosinareo manaja ny ray aman-dreninao ianao ozy izy ny ray aman-dreninao sy ny dadabe sy bebenao ny olona ny aloha rehetrarehetra any reo ray aman-dreny be andao am'izay tsika madika toka ny fotoana madika aiza ny kotrazy aiza ny any dao dia inona am'izay azo ny ataonao io amoaka le sabatra ianao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny famindrana faty ny famonosana faty rehefa misy maty azo atao fa ny famadihana tsy sitrapon'Andriamanitra ary fampotsampony hoe mandevina ianao zany hoe tena nao famadihana izy dia milanjalanja n'le faty dia manao valo be menaka dia reny zany reny sitrapon'Andriamanitra eo am'izay ary ianao amoaka sabatra ianao sa hanaraka fa eo ianao tsy maintsy mijoro ianao eo le sabatra tsy sitrapon'Andriamanitra izao Alléluia ry havana malala Andriamanitra ambony noho ny zavatra rehetra be dia be amintsika andao hivavaka tsy mety le vady kory se ny vadinao tiananao Andriamanitra dia tsy nety zay dia tsy mbola mendrika ny atao hoe tsy mendrika an' Jesosy ianao ohatry ny hoe rehefa atao zany ny zavatra anina
normal ange zany riavany normal be ange zany riavany any amin'ny jauna voalohany ange fa kitsika jauna voalohany tsy ange mila mandrafy an'izao tontolo zao e nefa izy hoany akabetsahandreo olona rehetrarehetra mbola eny am'izao tontolo zao ka raha mandrafy an'izao tontolo zao tsika de zay olona rehetrarehetra eo zany lasa rafitsika satria ireo tia an'izao tontolo zao tsika tsy tia an'izao tontolo zao fa tsika efa tia an'Andriamanitra jauna voalohany toko faharoa andiny fadimy amby folo aza tia an'izao tontolo zao na izay zavatra eo am'izao tontolo zao raha misy olona tia an'izao tontolo zao de tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray normal be ho azany tsy tianao le zao tontolo zao satria anatinao fitiavana ny ray reo olo reo mbola tsy tia ny ray matonga tia an'izao tontolo zao tonga le sabatra tonga ny sabatra eo le sabatra ny napetraky Jesosy de tsy maintsy mamoaka sabatra ianao tsika tsy tia an'izao tontolo zao tsony ka voaka ny sabatra tonga ny fifandirana ny zavatra rehetra eo am'izao tontolo zao de filan'ny nofo tsika efa ara-panahy tsy lavo ny filan'ny nofo zany tsony de ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba zao fiainana zao ka tsika tsy am'izay tsony ny olona mbola am'izay voatery ianao mamoaka sabatra voatery ianao mamoaka an'ilay sabatra de ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra ary mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ka tsika tsy te handalo fotsiny ka mandalo zao fiainana zao fa tsika te haritra de ny sitrapon'Andriamanitra ny ataotsika halleloia ryhavana malala any fahavalo amby folo raha ankizy zao ny rafalany taka ny efarenareo fa ho avy ny antikristy sady maro ny antikristy efa tonga sady koa zany ny afantarantsika fa izao no rafarany avy tamintsika ihany ny aly reo nefa tsy mba namantsika izy fa raha tena namantsika izy a de ho nitoetra tamintsika ihany fa efa ny aly izy mba iseho tsy hisy atsika izy rehetra halleloia ny olona manenjika ny olona anaty fahamarinana matetika olona atao anaty fahamarinana no ny ala hitanao misy fiainana misy côté anjavatra roa ny fiainana ty andafy misy fotoana reo anao amin'ny voalohany raha vao tonga ty andafy ianao mafimafy kely no fiainanao amin'ny voalohany de aveo milamina tsara am'izay de misy karazan'olona tsy naharitra n'iny mafimafy kely amin'ny voalohany indry ny akabetsahany tsy voatery ny olona rehetra na ohatr'izay tsy maharitra n'iny mafimafy kely voalohany iny fa tonga de lasa nojo fa tsy nataty de ny ataon'ireny olona reny am'izay manenjika ny olona rehetra ty andafy remarque anao zay zavatra zay reny olo reny zany efa taty ihany fa tsy nazaka de lasa de manenjika ny aty de ohatra zany ihany olona tanaty fahamarinana ihany rehefa miala eo reny ny tena manenjika ny olona zay mbola anaty fahamarinana ianao na voenjehan'izao tontolo zao ary aza miala ianao halleloia tamitsika ihany reny miala tsy mpanompo sambotsony zao manenjika atsika fa mpivavaka ihany fo ny tena Andriamanitra dimy faharoapolo fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra mba manana zay fantatritsika koa tsika ampianarin'Andriamanitra tsika am'ty ten'Andriamanitra ty a fa zao ry havana malala verina am'y Jesosy teo Jesosy zany rehefa hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa misy karazan'olona ohatra zao farao any amin'ny exodosy any exodosy toko fahavalo rehefa nyteny farao hoe i Mosesy andeha hivavaka zay andeha raraka telona any anefitra zay any amin'ny exodosy toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo misy an'izany andeha raraka telona any anefitra zay de amony zavatra atao fanaritra ho any Jehovahandriamanitra araka zay nolazainy taminay de ozy izy farao tsy navena aloha tamin'ny voalohany de avy am'izay nalefany de zao ny teneniny andiny faefatra amby roapolo amin'ny exodosy toko fahavalo ary io farao za de andefanareo ihany mba hamony zavatra atao fanaritra ho any Jehovahandriamanitra reo any anefitra alefako ihany nareo fa ty toy ihany ty mahavao-fandrika atsika fa hany ataoko asa mandeha lavitra loatra nareo de mangatako ho hitanao ny devoly avela ny devoly mandeha mivavaka ihany ny olona fa rehefa mivavabavaka de tsy manino mety enao ve ry havana ivavaka de hoe ny fitaompivavahana taken'ny devoly tena tsy tiany devoly fahavalon'ny devoly de fitaombavaka misy fahamasinana satria eo ny tena reny zany herin'Andriamanitra midina anaty fitaombavaka de tsy tiany de ngeleniny fa tanange misy an'olona mikarakara fety ara-pivavahana pataloha rovotra daholo ny anaovana
lamodin'izao tontolo zao aza mba manao an'ireny ry havana malala zanak'andriamanitra ngenao endrika faharotorotehana sy fahapotipotehana ve ny apetraky ny devoleny aminao dia anovanao sady vidinao lafo zany ke zao de efa mampifandravy za tsy anao pataloha rovotry zany ka ny rovotra am'izao rehefa tsy fidiny tsy mihitsy no vidiko lafo satria tsy endrika kristianina zany tsy endrika fahamasina zany tsy zay ataon'izao tontolo zao ka mety daholy zdanake manao fidy rany iny anao de mitanjatanjakenina tsy olana amy devoly mihitsy tsy elingeleny mihitsy atao fobeary atosany zany ataovy de gaga ny olona to misy fanelingelenana foana rehefa fahamarina no toriana kiza le mpanelingelina devoly ange mpanelingelina rehefa zavatra tsy manelingelina azy ozy farao aza mandeha lavitra ozy farao ozy mosesa lalakatelona any am'le tsy hitanao mihitsy any am'le mandeha lavitra mihitsy alleloia balaka ange ry avany balaka any amin'ny nomery misy an'izany balaka ry havana de zao ny zavatra zanak' zipora natahotra ny Israely de naka lehilahy anankiray mpaminany tao amin'ny Israely atao hoe Balama de nalainy satria io Balama io de masina be masy teny be zay teneny ny tonga de tanteraka zay ozony ny tonga de voaozina zay tsofondrano tonga de voatsodrano nalainy am'izay Balama nomeny vola nomeny arena andaozy izy mba ozoniny zanak'Israely fantatry Balama zao fa tsy azo atao zany fa ny zavatra nitranga tsy azoko atao zany andao ny faomeko vola be nareo kosa andao are andao are eo le marimaritra iraisany eo de zao ny zavatra tranga avakitsika ny nomeri toko faharoambopolo eritretinao zany hoe menareny be de zao mba teneny efa ny insiste foana zany balaka efa mba mody tsy nalaiky lo Balama any amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny nomeri toko faharoambopolo fa namaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompo ny balaka hoe na de omeny balaka vola fotsy sy volamena eran'ny tranony aza de tsy mahazo manohatra ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra na andatsaka na ampihoatra an'izany fa teny ihany izy de teny nefa na de zany aza mitoera ty any aloha androany ala de ho fantatro zay lazainy Jehovah amiko tanao marimaritra iraisany Andriamanitra efa nyteny hoe tsy mahazo de tsy mahazo Andriamanitra efa nyteny hoe tsy mety de tsy mety fa eo le marimaritra iraisany zao ry havana malala tsy maninona zay fanenjehanareo anay fa za de teny aminareo ary mampitandrina anareo raha ohatra tsy afaka hainao an'ity ntsony ny pastera mivavakandro lahady de mba manafatra andreo pastera mivavakandro sabatahako zao nge rahalahy tsy ange tsy hoe mifakahala mifampitifitra tontolo aman'olona fa Andriamanitra de niteny aza manaiky asiana zoka tsy amponina anareo ny fiarahana ny fanambatambarana zavatra hitanareo mba fantatrareo moa re olona ny ambadika zany ecumenisme zany fampitambaram-pinoana mba fantatrareo moa ny ambadika zany nge de ho arrondissena daholo ny zavatra rehetra ty misy ohatra anakireo teneko anareo fantatrareo ny panneau misy panneau boribory daholo misy panneau anankiray hexagone izay taizy zavatra io noforonina tany Canada ny nanomboka anisan'izy io any Canada matetika misy ranomandry de matetika io panneau io raha boribory ohatrao izy de sarina ranomandry mipetraka eo amboniny fa rehefa nasiana ny indrirana iny izy de zao mora milatsaka kokoa ny ranomandry efa mahita an'izay anao de tsarovy ahako tsy natao boribory fa na de boribory any izy mitazona ranomandry eo ambonin'iny le boribory iny fa rehefa sinao rirany hoe tapitra ty de midina de milatsaka ny ranomandry za te teny aminao fa ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana malala de tsy mila boribory tsy mila arrondissena tsy mila asiana boribory fa asio rirany karekare tsara tsika manompo an'Andriamanitra alao atao am'izao za teneniko anao ry havana malala za na olazain'izao tontolo zao re zazara-panahy de ny azo mifantatro misy sabatra napetraky Jesosy ity zavatra ty lala nitondrako any tondra makany an-danitra izasy ny ankonako ary zany notorinay aminao eto androany ny tenin'Andriamanitra de tsy miova fa Jesosy koa de nametraka sabatra ary io fahamarinana io sabatra ary mampifandrafy io nefa tadidio fa be da be amintsika nge marary ay de tsy resaka amin'ny fianakaviana tsy ohatr'izao tsika miresaka amin'ny fianakaviana fa miresaka makany an-danitra aza vela izy tsotra fotsiny teniko anao jereo daholo ny anarana rehetrarehetra eto nom de famille anay Rakoto Salama raha mbola nahita anao teo hoe Rakoto Salama anankiray nijery teo
mety mijeranandra reo raha pisona ohatr' zany a ary manao kokohan'zareo a de bizomamy amin'ny fianakaviako rehetrarehetra tiako be nareo fa zao tsy atakaloko an' Jesosy nefinareo tena marina zany tiako ny fianakaviako fa tiako koa Andriamanitra fa tsy olana na za rery any zany nivavaka za zany solotena fianakaviako manotolatra am'izay na de ny dadabeako aza ny evangelistra voalohany teo ambany vohatra nay tao aorian'ny anglisy de tsy maninona fizahako ny voalohany tsy mihina kisoa tandrinandro sabata mifandrafy amin'ny fianakaviany noho izany zavatra zany tsy mifanindronatsi na mpamely tontondry fa tsotra fotsiny misy zavatra mampisaraka de tsy iny zany fa ny sabatra zay nentin'i Jesosy de ny fahamarinany zany raha ohatra ka amaranako azy de zao lavalava kely ny tenitsika anao satria mila nazavainy zany teny zany a raha ohatra ka zao raha misy tiany reniny mihoatra ny fitiavany a de tsy mendrika ho ahy ary zay tiany zanalana ny zanavavy mihoatra ny fitiavany a de tsy mendrika ho ahy ary zay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka de tsy mendrika ny ho ahy ary zay mamonjy ny azo fijaliana mila etsika zany azo fijaliana nge ny azo fijaliana antsika tsy hoe mikendainy de volona mihinana fanafody sao de maty fa reny le fanenjikenjehany reny loatra somary fanidikilihana kely reny le somary hoe zay fankaty zay fianakaviana fa tsy hoe tsy fankaty fa nefa kosa eo amin'ny resaka fivavahana de tsy mampitovy hevitra ary ny averiko foana hoe tany an'ny ainga hitako ny tany fa raha mivavaka ny apisininy mijangajanga apisininy manao ny ataoko tatia nahitan'zany hoe Andriamanitra za matahotra anao atia nietrehitra zany hoe ho an'ny an-danitra zany de janona ty za anjaran'ny olona ny tonga ty raha ohatra mba voakasika izy fa za tsy afaka hoanitsony satria hitako Jesosy tazoniko ofikiriko hatrany an-danitra misy azo fijaliana entina ohatrany somary mitokatokana kely zay ianao ohatrany somary fa tsy maninona zany mba azo fijaliana etsika fa maninona nefitsika zao fa zao zay mamonjy ny ainy amery azy zay mamonjy ny ainy ny mamery azy ary zay mamery ny ainy noho ny amiko de azo azy be de be tsika tsy samy manao zavatra ao an'Andriamanitra noho ny olona za tena sao de ry le vadiko lasy ndray za ve vavaka de mety ho lasa tokoa mivadinao fa mizavatra hafa ny alasa azy be de be ny olona zany za mahita olona tao anaty fahamarinana ozy ianao olona masina tsara fahananam-bady de napetraky ny vadiny hoe tsy misy azany lavazipo zany tsony manina tsinakisoa tsy areriseriva narako taloha zany natao am'izay ty rehetra rehetra ty avy eo saraka tamin'ny vadiny any ianao niala tamin'ny fahamarinana le vady ansika tazominao tamin'ny tsy fitazomanao fahamarinana lasa ihany zay ke tenen'i Jesosy ety fa raha ohatra ianao mijoro amin'io io vadinao io anaraka anao io ho any an-danitra tsika rehetrarehetra voninahitra ao an'Andriamanitra mety nisy tohana tamin'ny teniko teto fa atao ahoana sabatra zany ary tsika de tsotra hijoratra amin'ny farantsika fa sabatra napetraky Jesosy fa zao nefa tiavo ny fianakaviana ivavaka ao amin'ny fianakaviantsika ary za mitena anao Jesosy tsy manasaraka rehefa tena nijoro ianao de zao fotsiny ianao mpitondram-bavaka andreo ankonanao reo de tiavo reo de eto ambavaka reo de mba mitomany ianao ho andreo Jesosy mba ataovy tonga ny an-danitra eo ataovy mahita ny lalina makany an-danitra eo de voninahitra teo an'Andriamanitra reriana zasika no antety hoe naenjehina azy halleloia de za tsy vadika aminao halleloia de ataotsika zany izy efa lasa ny fotoanantsika voninahitra n'Andriamanitra misaotra anao naharitra ny eno hatramin'ny farany sabatra nipetraka eo anylohantsika nomeny Jesosy atsika de aza atao mampalelo anao zany za ve teotrao fa zao mpanjino ny lanitra ndotsika ho any an-danitra voninahitra n'Andriamanitra reriana amen. Adesso parada,
izao Jesosy ambarako aminao naorina manana itoetra fatsy andao efa voatendrinao anatanteraky ireo asanao naniraka ianao indro favononao naenjehina zao tsy variky aminao nadeso parana zao tsy saraka aminao minonanjo ianao no torokiko itisy andopanao amandrapianako fonako itoriny atsara no sy ny asanao riray na lehibe mpankalaza tsy aoko faleoany nao atositosika tsy mba ilofika irosoatrany nidy ny hoe ihevitra de sanatry nahamoizako ny aiko aza tsy verindalana naenjehina zao tsy variky aminao nadeso parana zao tsy saraka aminao minonanjo ianao no torokiko itisy andopanao amandrapianako fonako itoriny atsara no sy ny asanao riray nao fisedrana mafy nao fitsapana mamaky iavonao iafy tsy variky amandraky zay naenjehina zao tsy variky aminao nadeso parana zao tsy saraka aminao minonanjo ianao no torokiko itisy andopanao amandrapianako fonako itoriny atsara no sy ny asanao riraiko raha tsika vavaky zany ry havana malala dia tentsika hoe Jesosy a zany tokoa ny voadinay androany Jesosy a halleloia dia mandra-piavin'ny Jesosy tsika ry havana andaotsika hijoro andaotsika hijoro fa tsika tsy manao fa tsy zay lazay ny ten'Andriamanitra ary tsika tsy mijora fa tsy zay naseny Jesosy hijorotsika ny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema ny tenin'Andriamanitra tsy misy fangarony tsy fampianarana netin'olona fa fampianarana netiny Jesosy netin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpanompony halleloia mijoro ianao andro farany raha teo zao mijoro ianao na izay eto aza no hitanao fa mivoana ny zavatra izay torianay za mihitsy miteny anao teny zao aza mijanona eto ianao fa averanao zany zay kosa nefa miteny anao ry havana malala sabatra ny toriana eto isan'andro tsy zay azahoana olona fa zay hitondrana olona any an-danitra adidina petrak'Andriamanitra eo aminay nareo ireo ary niza
mpitarika ry havana ka sanatria mitarika ny olona ho any amin'ny fahavereza dia ho adinina aminy ny rahan'izany olona izany. Mavesatra dia mavesatra ny adidy amanandraikitry ny mpitarika sy ny mpitoroteny ry havana. Fa mbola teneniko anao eto indraina dia efa teneniko anao isan'andro azy. Fa za vonina hijoro eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra raha zavatra diso ny toriko eto isan'andro. Za tsy teny izay an'olona fa ny zavatra fantatro ny toriko ary fantatro izay inoko izy Paoly. Izy anino anao, fantaro izay ino anao. Ary zao ry havana malala, ny voany hijerentsika ny hazo, ny hamantarantsika ny hazo dia ny voany. Inona ny vokatry ny tenin'Andriamanitra toriana taminao teto hatramin'izay. Dia za matoky fa manomboka eto ianao dia mahery indray. Indray ianao ohatra ny be mpanenjika na dia mihaino sy miseho eto amin'izao fandarana izao ary ohatra ny anaranao. Fa zao ry havana malala, ianao ary mipoitra indray mandeha eto ny voenjika, fa izay voenjika isan'andro. Fa tsotra fotsiny ry havana malala, sabatra izany. Ary izay vonina mandra-piavin'i Jesosy raha mbola azo atao koa dia hitoran'ny fahamarinana dia tantana antsika ho any an-danitra. Fa tena ho any an-danitra tsika ry havana malala. Ary lala masakatry ny elo hitoriana amintsika isan'andro io. Lala masakatry ny elo. Mahereza ianao dia ndao ifampitantana isika. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Dia mankasitraka anao zay Jesosy satria nampianatra anay teto indray ianao. Ny angatahako aminao Jesosy dia ny mba hitahinao ny tsirairay avy. Ho tahinao anie Jesosy izao fotoana iarahany mivavaka izao. Ho tahinao anie Jesosy ty fandarana kelinay ity. Mitory sabatra isan'andro. Mametraka sabatra isan'andro. Mampisy elanelana anay amin'ny olona. Mahatonga ny olona mety hafahafa aminay, na izay koa mety hafahafa amin'ny olona. Fa sabatra napetraka ao ty Jesosy. Da io zay mba androso, da io zay mba hijoro. Fa mila mijoro zay. Tsy mila marimaritra iraisana Jesosy, fa inona ny lalana mitondra makany an-danitra dia ho arahanay izany Jesosy. Aza matahotra ianao fa izao fandarana izao tsy nisan'ny olona ihany no jerena, fa nabetsaka na vitsy ny fahamarinanao tsy maintsy hotorinay. Sotra Jesosy, amasino mendrika anao lalandava izay. Aza velanao mihaino ny feon'olona fa ho ka hihaino ny feonao lalandava Jesosy. Sotra Jesosy, dera ny haja ny sotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay dia izay matoky fa tsy afony hasaraka anay ianao fa ombanay ambarapatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Mampidintsika ny anabavintsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Eto mpanabavy Erika. Saotranao zay fa mbola afaka tondray ny tsirairay avy mihaino izany teny maminao izany. Misaotra Jesosy fa tanteraka sy totosa teto indray ny fitorianany teninao dia ny tenin'ny fahamarinanao. Jesosy manalo ny angatahanay Jesosy teny hitehirizan'izany teny maminao izany atomponay mba tena asa hijoro izay amin'ny asa fanomponanao. Inona fifandrafiana Jesosy misy eo amin'ny fiainanay dia ny angatahanay Jesosy dia mba tena tehirizo izay fikitra aminao mandrakariva ary mba tena hijoro hatrany amin'ny asa fanomponanao. Dia mifony eto anatrehanao izay Jesosy raha ohatra ka misy tsy fahatanteranay dia ny angatahanay dia ny rahanao nadio anay soa. Jesosy malalo ankehitriny dia mangataka mitondram-bavaka indray ny firenenay izay Jesosy mba hitehirizanao an'izany firenena izany ary mba ahafahanao ny fifandrafianao amin'izany firenena izany fa maro fifandrafianao dia maro ny ady amin'ny resaka finoana ao amin'ny firenena dia nangatahako manokana ny fanainao masina Jesosy hikasika ny
malagasy mba tena ho iray mba tena hitodika aminao dia amin'ny fahamarinanao mitandrina amin'ny teninao Jesosy malalo ary hitsony mandrakariva amin'ny asanao dia jerevo manokana ihany koa Jesosy niady amin'ny fiainanao ny firenena io fa tena be ny fahantrana be ny zavatra tsy araka ny sitrakao amin'ny firenena io Jesosy malalo dia kasio reny olona tsirairay avy reny sy trano marary izay any amin'ny hopitaly na ny any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy reny Jesosy aoka ny ranao nasitrana azy reny ireo mbola voafatotry ny fatorana maro samihafa ihany koa Jesosy dia kasio fony izy ireny mba hiresy lahatra hitodika aminao anaro ny fahotany ka metraka amin'ny fiainana eo am-pelantananao angatana ihany koa Jesosy ireo olona tena sahirana tsy manan-kohanina Jesosy amin'izao fotoana izao dia ianao ny hamankompony izy ireny tsirairay azy ihany koa ianao ny hampahery azy ireny ianao na amin'ny sakafo azy ireny tahaka ny hanomezanao sakafo amin'ny Elia dia ianao koa ny an'izany indray madinika Jesosy malalo dia izay rehefa ihany koa mpitondra anay Jesosy mba tena hitodika aminao ny vahoaka maro rehetra ao amin'ny firenena io Jesosy dia mba tena metraka amin'ny fiainana am-pelantananao angatanay ny fanenao masina tena anokatra ny sain'ny vahoaka malagasy tanteraka tokoa fa tena anoto anao amin'ny fony manontolo tsy amin'ny fiarom-paratsiana Jesosy tsy amin'ny fanompoana zavatra roa samihafa Jesosy fa tena hoe ametraka amin'ny fiainana am-pelantananao dia amin'ny anaranao no angatahako an'izany vavaka izany dia ny angatahako tombo izay teny rehetra rehetra vahoaka tena hitsatoka aty am-ponay tsirairay avy izay miaino Jesosy ary tena voatsara ho anay tsirairay avy ary ahafahany mijoro sy mifikitra aminao hatrany dia anao ny tera sy laza sy voninahitra mandrakizay saotra Jesosy malalo amen. Halleloia. Saotra betsika ny anabavintsika Erika izay niaraka tamintsika teto dia misaotra anareo ihany koa izay nahatra ny teto hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika raha mbola soka amin'ny lanitra Jesosy dia honeto indrayntsika rapitso azadiny fa amin'ny sabotsy alina ho avy izao dia anao alim-bavaka fidirana mahafinaritra be tsika za mino fa ny rapitso sy ny ravaka pitsonao dia mbola hisy fahasoavan'Andriamanitra valim-bavaka iseho amin'ny fiainanao ahafahanao hijoro vavolombelona sy ahafahanao na dia tsy hijoro vavolombelona ary ianao tsy voatery hijoro vavolombelona koa ianao fa izay terem-panahy dia anao an'izany ahafahanao tonga eto amina fideranan'Andriamanitra amin'ny sabotsy alina manomboka amin'ny 9 tsika hiaraka eto dia raha mbola te-hiaraka aminay koa ianao dia manana site web tsika izay anonao ny akiradio dia www.andramokaizao.com www.andramokaizao.com dia maheno ny onjam-peo ianao akiradio izay misy toloteny isaky ny adiny 3 amin'ny 2 maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 7 maraina dia amin'ny 10 maraina raha pitso amin'ny 10 miverinao zao fandaharana zao tsy naheno hatramin'ny voalohany ianao dia misy toloteny indray amin'ny 2 hariva amin'ny 2 atoandro mantsy dia amin'ny 4 hariva dia amin'ny 7 hariva dia amin'ny 10 alina dia izay ny fandarantsika dia misaotra anareo ihany koa amin'ny fanohananareo ny fanohanantsika ny sahirana hitanareo amin'izany fa nanohana zao nareo dia androany sady dia efa nisy olona marary tany amin'ny hopitaly no napitsika rahabola satria eo no ety manana rehefa tonga moa ny fotoana dia efa tatitra aminareo ty any zay ka rehefa nampina alefanareo reny dia hanapitsika ny sahirana any Madagasikara reny dia misy ny classe de CTM zay efa nitoanantsika fitaovam-pianarana tamin'ny tao-pianarana lasa izy efa nometsika sakafo anisan'ilay volana sy tapa amin'ny malim-patonga ny CEPE dia nometsika akanjo mafana dia teo indray tsika niantoka fitaovam-pianarana dia mbola anao indray tsika zay vitatsika fa marefo ny firenetsika dia ho fitahina ho an'ny firenetsika isika rehetrarehetra ka raha misy voatsirahambiny tananao tsisy kely ary tsisy be fa rehetrarehetra no atambatritsika dia tsika eo an-tanan'Andriamanitra eo an-tanan' Jesosy tahaka ny mofo dimy sy asandrandro dia hanapitsika ny sahirana ny vola izay alefanareo tsy ho an'ny fandarana andramoka izao fa ho an'ny groupe Gamaliela izay entina nohanana ny sahirana any Madagasikara ka raha misy lina amin'izany ianao dia afaka mandefa MP amiko ianao dia mety daholo na any Madagasikara direct na rehefa anao ny volana eto Frantsa na amin'ny alalan'ny Viremont na amin'ny alalan'ny Western Union na Ria na rehetrarehetra izay azo andefasana andreny dia raha isy natanandroa dia honerin'Andriamanitra avy zato enany ary izay ataontsika amin'ireny madekre dia ataontsika ho an'Andriamanitra ihany koa izay ny fotoanantsika maireza samy hitahin'Andriamanitra raha pisindray tsika miona halleluia amen.